mihitsy raha no interview zany zay tokony hoe ia zareo tokony hotoriana mihitsy zao lasa mitory artiste proof Bonne année ho antsika jiaby mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy tratry ny taona vaovao 2024 ingany ity taona vaovao ity mba taona zina na taona feno fahombiazana ho antsika malagasy rehetrarehetra mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy izay ary hitantsika manko fa nokevitra nataon'ny Rina Andriamasinoro mahakasiky ny fitoriana izay natao tamin'izao lisy izay pikatroka team ary hatramin'izao dia mbola miandry vaovao avy amin'ny tribunal tsika ary rehefa zareo manko mitory dia raisina sady mitombona fa rehefa ny mpanohitra na avy amin'ny antoko hafa dia raisina fa tsy mitombona araka hitantsika manko ny mahatonga ny fitoriana napetraka dia mahakasiky ny ordonnance izay iaraha malala iaraha mahita rehetrarehetra na io mpanohitra na ireto mpitondra fandrakana mpisilelaka reto koa mahafantatra an'izany fa indrindrindrindra ny fiarahamonimpirenena vovonana fikambanana ary ny tarika fivavahana rehetrarehetra izay samy iaraha mahita fa tsy nandeha tamloana ny fitianana ben'ny tanàna iteo ka zany indrindra nahatonga ny antoko timo nametraka fitoriana fa raisina manko hatramin'izao nefa hatsisy vaovao fa ry zareo dia ny antoko hitantsika manko zao ny seni tokony hotoriana indray manko lasa mitory izay no zava-misy amin'ny iainan'ny firenenantsika ary misy ihany koa zay reto mpitondra fitondram-pandrakana reto dia atsika aloha hatreto dia tsy manompa izay pomba ny fitondram-pandrakana zany fa mitantara ny zava-misy marina ary mitantara maneho hevitra amin'ny lainga izay ataony fitondram-pandrakana fa indrindrindra izay tariny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary misy commentaire eto tenentsika fa hoe valiteny ho an'ny vaovao malagasy io rangahy io Flery Rakotomalala manko tiany tenenina eto tsy aleo ve ianao rainy blablabla be io fongorona eto amin'ny YouTube fa manamaimbo ny rivotra iainana mpandainga mpanaratsy olona fankalana sy tsy fitiavana rano sy sakafo iaina ka izay no mahamaimbo ny fiarahamonina ankehitriny mila sorohina ny demony sy mpanao ratsy ny ara-pitenenana na fomba hafa mamparitaka ny toe-tsaina amboa sy andevi-saina ataonareo reo ity manko ataontsika hoe commentaire tao amin'ny chaîne YouTube tsika izay mipetraka ary ny fanontaniana ho anao na ho anareo ataontsika hoe mpisolelaka na pomba fitondram-pandrakana ity iza tokoa moa ny tena mpandainga tsy ho lelafinareo tsy ho toananareo io manko i tena mpandainga ary raha tantaraintsika eto ane lainga izay nataony zany flyover 400 mégawatt rehetrarehetra tsy voatanisa aiza moa zao ny bisy misy arivo eo ihany koa ny train urbain sy rehetrarehetra tsy voatanisa tsy tenentsika trony ny velirano zay nataony amin'ny faritra rehetrarehetra vohiparitany eo ihany koa ny ataontsika hoe ny izy manko efa teo tamin'ny 2009 aiza moa zao hoe misy sambo hoe mitondra efandalana tsy hitanareo ve nareo pomba fitondram-pandrakana ity izaha eto dia mitantara izay rainy lainga mpandaingane izy fa mbola mahagaga nareo mbola ataontsika hoe manohana anazy mba inona loatra re no tombotsoa azonareo na toerana azonareo ka tsy mahita ny zavatra iainana na ny zavatra ataony izay avoakany fomba fanehokevitra ny filoha izay mambahoaka ho izy nareo io ka zany indrindra no ijorotsika eto dia mizara ary mitantara ny zava-misy marina fa tsy hoe mamorona ny zavatra aiza moa no fironintsika eto raha tsy avy amin'izareo ihany ane no tantaraintsika eto toy izay ihany koa no tantarainy Flery Rakotomalala atsika eto dia mitantara zava-misy marina ary izay ihany koa no famakafakana ataontsika eto ny rarina dia ity taona vaovao 2024 ity dia mba taona fitolomana ary fitakina ny rary sy ny hitsiny ny marina amin'ny fitondrana amin'ny firenentsika satria iarahantsika mahita nefa izy dia mpandainga nanomboka ataontsika hoe tamin'ny 2024 dia efa nandainga izy nanomboka tamin'ny tetézamita tao ary hatramin'ny 2018 nitondrany indray mbola niainantsika amin'ny resaka lainga fampanantenana poakaty sy velirano ary nanomboka eo ihany koa tamin'ny 2023 izao 2024 2025 zao mbola manao fanamby na fampanantenana poakaty zany koa zany ve mbola miatra atsika miaina ao anatin'ny lainga koa izany indrindra no mbola mampijoro atsika mizara atsika maneho hevitra atsika mba hampifoha any voaka malagasy rehetrarehetra mba hitsangana
atratra ny lainga satria ohatra zao ataontsika hoe misy olona zao mitrosa aminao mandainga izy efa mantaona izy mandainga foana hoe averiko volanao zao nefa rehefa ho avy ny fotoana tsy maintsy mitsangana anao mitaky anao ohatran'izay ihany koa ny fiainam-pirenena fotoanan'izao fitsanganana satria ireo pomba fitondram-panjakana ty fa indrindraindrindra ireo mpisilelaka ireo araka ny hitantsika commentaire teo ny fitenenana ntsika ny marina indray satria zareo mpandainga no endrikendrery zareo atsika ary manompa ary tsika tsy nitezaina hanompa olona tsika dia mijoro amin'ny foto-kevitra atsika ary mizara ihany koa foto-kevitra misy zareo reo miteny hoe fanatika ny ravalomana na pomba ny fitondram-panjakana ravalomana ny zava-bita tompoko no hitsarana olona hoe nanao ve izy sa tsy nanao araka ny hitantsika ny analizy tsotsotra na ataontsika hoe ravalomana na fitondra ravalomana na sy fitondrana andrajoela aiza ho azy raha ohatra misy olona mba tonga saina afaka mahatsapa hoe aiza amin'ny zareo mba nahavita amin'ny firenenantsika ity ny vitany andrajoelany lainga amin'ny taony raha hitantsika hoa lainga nafafiny zay angamba efa tokony hatratra am'izay fa be loatra laingan'izay ary hitantsika ihany koa ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny izay koa nahavita aloha filoham-pirenena ny fandimy teo fa raha atao pitahina tenentsika zay dia raha maka atsika 100% de filoham-pirenena andrajoela ngamba nahavita 30 na 20% eo fa ny 70 na 80% eo lainga daholo hojerentsika manko fanahokevitra nataon'ny Renandriamasinoro makasiky ny ataontsika hoe fitsarana nataony tamin'ny journaliste zay fa miandritsika hatreto hoe inona marina ny ataontsika fanampahan-kevitra na didy izay havoaka ny mpitsara izay ary tsy misasatra manentana atsika azadi no miabone na manao zay na manao commentaire afahantsika mahatsaritsavatra izay makasitrika makatelina tompoko lahy izy tompoko vavy zay tokony hoe io zareo tokony hotoriana mihitsy zao lasa mitory Artist proof. Ina le chef d'équipe Ina le torin'ny seny an'ny Zolis. Zatra misy aloha zany tonga tia nosy zay amin'ny roa moa niakatra parquet zany Zolis makasika ny resaka tamin'ny voalohany de resaka cybercriminalité ny tamin'ny voalohany de amin'izao zany lasa mitory ny seny fa hoe tafiditra tao anatin'ny sitiny seny Zolis de aminay zany amin'ny mampanao politika aloha de mazava mihitsy ny resaka hoe ny seny tokony hotoriana indray zany zao izy ndray lasa mitory ary rehefa mitory izy mitory tsisy proof inona ny proof ahafahany miteny fa tena Zolis ny ao anatin'le izy zany ny tiana ao ampatsahivina ao anatin'izany de zao ny resaka CNI aim-pirenena ny resaka CNI ny information avoakan'ny CNI de miankina amin'izay ny fiainam-pirenena satria ny tsy hita avoakan'ny CNI no ametrahana zay olona hitondra eto amin'ny firenena raha ohatra ka olona anankiray iny zany raha Zolis no milasa afaka nanovany foka-pifidianana tao na nitafiditra tao amin'ny CNI zay tsy mitombona mihitsy zany dikan'izany zay olom-pirenena zay olona olom-boafidy rehetra zany teto amin'ny firenena tsy maro toerana daholo satria tsy sécurisé akory zany ny sita amoahana ny foka-pifidianana inona moa zany sita nandaniana ohatrinona io no antokisan'ny rehetrarehetra de androany de hoe olon-tsotreriny milazaina fa tafiditra ao anatin'io mety hanova zavatra ka aminay zany raha mijery zany tsy fahamateraka zany eto amin'ny firenena ary zay ny ataoko hoe ny olom-boafidy rehetra zany na iza lany tamin'ny fikarakarana io CNI io tsy maro toerana zany satria tsy sécurisé akory ny sitiny CNI ahafahana miteny hoe satria zay raha zany mijerena de hoe zay ty hitsofoka hoe zany de mafika pifidianana zay no anenjehana ny Zolis de zay le izy zay fa aminay amafisiko ihany fa tsy tokony ny mpitsara amin'izao zavatra eo ny hiteny hoe meloko Zolis na tsy satria ny CNI zay tokony hotoriana no mitory ary ny faharoa manaraka zany reo CNI reo tsy auditeur akory ary mitsara tsy auditeur fa tokony maka auditeur tsika na international na national ary anaovana rapport contradictoire mihitsy zany zay vao afaka mamoaka hoe nisy ny trakesa tsy nisy ny sitiny CNI de tokony hita zany tracé zany hoe iza ny nanao azy fa tsy hoe samborina le olona de hoentina ty amin'ny fitsarana de ny olona tokony hotoriana ny lasa mitory de manetsiketsika an'izay de hoe io zany no voeloka rehefa avy eo
Vaovao mafana mivoaka amin'izao fotoana izao dia nivoaka ny didy navoaka ny fitsarana dia MD Jean-Luc amin'izao fotoana izao araka hitantsika fa nokevitsy natao ireto mpisehatra tamin'ny serasera izao.